Ampefaliana tanteraka no hitsidiako ny tokantrantsika tsirairay avy any amin'ny alalan'ity fandarana doria ity. Doria maro ny heviny, fa eto ilay doria anarana ny ramina fotsiny androna n'ilay fandarana, ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana, fahendrena no izana ifampizarana, mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. 5 taona sy 10 volana zay no nisin'ity fandarana doria ity. Ary zay rehetra vitantsika dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube. Adresy fanabeazana doria Imanovo Jery. Fa raha te iaino amina finday ianao, satria maro anareo nitaraina hoe fohy kely le fandarana, dia ity ny compte Facebook. Antsoy fotsiny le hoe Imanovo Jery, fa rehefa manao invitation anao dia accepteko dia alefako any aminao zay vitantsika. Isaorantsika n'Andriamanitra amin'izay sy ny amin'ny fanomezan'ny tombonandrom-pahavelomana fa atsika mizara ny soa sy ny tsara, araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo mizanaka mampara, atomboy aoreno atsarao, aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peo ny M3 FM fa atsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny fiomvantana ny tokantrantsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia hiavanareo Imanovo Jery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana. Teny Maivaleroa. Izany teny Maivaleroa zany koa dia manana teny fanevany. Le hoe anareo ampondonombo malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandarana ity zany. Marambitsy miranga, tany teran'ity zanam-pandarana ity. Ambarao ny hitanareo. Zay matory vokono, ndao sika pionjo fa zaka tao tsy enara. Ny mibana ny zanam-pandarana dia ny fakasitrahana n'ilay fandarana sy ny fanamariana raha misy. Fa eto dia le fakasitrahana ny fandarana ka mba ho mariky ny fakasitrahako anareo ihany koa dia tononiko ianareo zay nandefa SMS taty amiko sy ny toerana misy anareo. Io moa zany karazana hoe tamby mpankaherezana ho ana dia ankaherezo koa anareo anaraka n'ity fandarana ty. Mamtina Amboromalandy, Longo Dominika io tsy adinoko, complexe sportif ao, Cyril Ambalavato, Jean-Claude Akazomborona Mavozaza, Claudia Tanambao Sotema, Ernestine Marolaka Analakely, Fidy Marovoay, Jean-Claude Mangapaika RN4. Somary taraiky anao Jean-Claude tamty. Félix Mahavoky, Olga Manjarisoa, Saondra Amborovy, Maurice Aranta, Dorine Mangatsa, Zamany Velo Amboromalandy kely, Vonjy Antsohery kely Mitsinjo, Rosa Tsararano ambony, Felana Marougo, Momady Ambovalana, Naouda io Longo Maventiko, Debis Mahasoa, Estina, ela anao Estina tsy navy, Aparilavaka Tsepy, Bernard Ambovomavo Marovoay, Longo aby reny. Fanamariana kely fotsiny Jean-Claude Mangapaika, misy Jean-Claude roe fa alefa soaloaloha ma manjary tsy voatonoko any anao nefa ny anao nakasitraka. Ty zanam-pandarana ty koa zany asiko teny fankaherezana fohy, zay zany anapitsika azy mba afatsika mahazo fankaherezana amin'ny fiainana indraindray. Misy zavatra ataonao nefa maro ny manohitra an'izany, maro ny mankala an'izany, mankala tsotra fotsiny zao fa izao aza mba miato mihitsy fa tohizo foana satria aza dino fa mitovy tsy misy valaka amin'izany ny fiaramanidina rehefa anidina zany. Fiaramanidina tsy miaraka miara-zotra amin'ny rivotra zany fa tsy maintsy manohitra rivotra nefa izay indrindra ny mampisidina azy. Ary ataova tahaka zany koa ny fiainanao. Tsy voatery hiaraka aminao ny olona fa iza moa ianao tsy maintsy hiarahan'olona. Fa na izahazo aza resahako anareo, namako tena namako mihitsy no milaza amiko hoe anao reraka foana mifandarana anao io satria oranaovanao anazy iny mandeha Novelas TV, mandeha Vendredi Joli. Tsy sieno anao io fa anao reraka fa raha zany anao zajanoko izy io. Dia hoy za hoe ny marina, ny rariny
tsy mba hita amindrezatra amin'ity fiainana ty. 32 44 759 83 tsy miova io. 034 84 759 82. Tsy tokony atsika no ifampialona ozy izy ira fiderana teo. Olombelona ambony tany tsy maintsy andeha ody any aminy. Averiko tsy aivina lay loha hevitra na ratsika farany teo mba hitoetra. Ny marina ny tanjaka ny osa. Ny marina tsy mba maty amin'ity fiainana ty. Fa mitaky faharetana fotsiny. Indraindray marary amintsika olombelona ny fisehony marina. Fa ny fanekenan'ny marina no sehony fahendrena. Ny fanekenan'ny marina no maneho ny fahalebiazana. Ary indrindra ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Nisy tranga tamin'izay ny resako zay avy any aminareo mpandefa SMS io nanoratra taty amiko zany nyteny tamiko hoe sambatra ianao fa manam-pahendrena ozy. De ozy za namaly azy hoe ianao koa ne manam-pahendrena satria lina miaino fandaram-pahendrena. De nanome ohatra azy tamin'izay hoe mba jerevo ane ny drakaka na fantany zao aza fa misy atsarana anatin'izany fahadiovana zany. Fa tsy ilainy satria maty izy rehefa diovina satria tsy fombany zany. Zany hoe maro nefany maro ny manao fomban-drakaka ny amin'ny fiarahamonina any. Zay ny tiako atongavana. Zany hoe raha amin'ireny fotoana ireny ianao mahita olona manao fomban-drakaka diovinao, anao fa hiady aminy zay satria namany mamono azy ianao. Nefany adiditsy an'olon-dratsy. Ilaina ny tompona andraikitra. Ary zany no adidy mifandarana doria anarina an'izany. Satria amin'ny fiainana ny marina ny tanjaka ny osa rehetra. Nefa indisy fa todidy tsy hita tahaka ny ravitsofina ozy ny fomba fitenenana. Ny marina amin'izay mety ho avin'ity firenena sy mivahoaka malagasy ankehitriny. Maro ny resaka mandeha tsiroa, indrindra fa any a bazary any any anatin'ireny tambajotra maro isan-karazany reny. Ka sanatria mivavana diny lela. Zay moa resako tamin'izay hoe sao de tsika manao tahaka an'ireny mpitsangatsangana tao anatin'ny sambo titanika reny. Ka tsy mahajery ny simba fa variana amin'ny hatsarany. Ka fara vao ifandrotoka anaty sanatriany izany. Satria ny zavatra hita, ny ambony, ny mpanan-karena amin'ity firenena ty, asa na diso voko loatra manevika. Fa ny fandarana doria moa malaika anan-dratsy, ka tsy kivy ny miteny, tsy kivy ny manambara, tsy kivy ny milaza, satria tianana fiarahamonim-pahendrena. Amin'ny fiainana, ny kiry, zany hono ny mahakely ray. Ohatrany hoe mampahory ray aman-dreny zany. Fa ny ditra kosa, mahafolaka andatony, na mahafaty tanora ka tandremo. Tena tandremo. Amin'izao eto amintsika dia maro ray aman-dreny sy zokiolona no mihevitra ny tenany, ho toy ny fanakatranainy eny amin'ny fiarahamonina eny. Marina zany. Zany tena piresaka amin'izy ireny. Marina ane zany. Ijoro andray andraikitra, manoloana ny mpiarabelona, toa tsy mendrika ny trano intsony satria mahita hoe fanakatranainy zany ka. Satria efa fiarahamonina efa hafahafa no misy. Mifangaraka amin'ny fiarahamonina zay niainany tany aloha tany. Ijoro, itaza-potsiny, nefa mahatsiaro fa ohatrany hoe lova tamin'ny razana le firenena. Ka iaraha-manana, manala salabeny ihany, manahirana andreo ihany. Ny marina lazaina i maso no fanafoanana an'izany impiray tanindrazana rehetra zany satria efa maro ny misambotra teny entin-drivotra sy mandray ono amin'ity fiainana iainantsika ty satria tsy mivoaka tsony ny marina ane. Ary reny zany tsy mety satria sao tailana nandraisana manko ka miady amin'olona foana. Indrindra fa isika samy malagasy manahirana, tena manahirana satria tena manimba fiarahamonina satria vokatra tsy ambolena manko ny tsao amin'izao. Ary ny tena mahagaga misy olona tena manana spesialite amin'ny tsao mihitsy. Matetika manko fisaram-bazana no katsainy tsao ka tandremo. Rehefa olona zany miteny zavatra antanio izy nahenonao an'izany. Taiza izy ny teny an'izany.
jereo fa tonga de efa matahotra izy tsy sakiny miteny azy satria tianao tsao fotsiny izy fa zaka tsy marina tia ampiadolona fa am'izao kiondalana izora amin'ny firenena zao dia rariny ary tena hitsiny loatra raha mifampitatana isika malagasy rehetra zany amin'ny fikatsahana ny tombontsoa iombonana satria azadino fa efa nisy fiombonam-piozonana nataon'ny razana malagasy tany aloha elabe tany fa maro ny tsy mahay an'izany fa zay manao ratsy amin'ity firenena ty de tsy hovanik'olona mihitsy eny hatramin'ny taranany misy fomba fiteny manao hoe ny azo anala ho ny maty ny hitsiny fa ny malagasy mivondrona kosa ny vavadiny rariny zany ny tena izy amin'ny fiainana ny voalohan-karenan'olombelona rehetra ambonyity tany ity de fahasalamana tsisy afaka mandahany zany amin'ny fiainana ary amin'ny fiainana ny ty tsy mba misorona zany rehefa izy tianao atahainy mamparary anao korana iny ambaranina anao to bako tandremo tia izy zay fa ny toe-tsaina ty kely mihoatra ny hafa zany ny tena ratsy betsaka nefa n'zany any amin'ny fiarahamonina any tia kely zany entiny miaina ao anatin'le fiarahamonina de simba tam'izay moa nandraisantsika ohatra de ny hoe fikambana amin'ny mpambolona izy aminazy rato aminazy angady aminazy mesobe aminazy mony aminazy kabary jiaby ino maty zay le manimba amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara ilay fananana toetra tia kely zany raha nitranga misy de azo oharina tahaka ny hoe lany fary lany positra zany fahendrena malagasy sy ny fahamarinana satria maro amintsika no manao kilemaina be torimaso ka mandrimandry manana retina manoloana ny toe-draharaha eto Madagasikara satria mitovy tsy misy valaka amin'ny lamba fitafin'olombelona ny fifamatorany vahoaka malagasy sy ny fahendrena ary ny fahamarinana mbola ao anatin'izany ny fomba mampanao malagasy zay efa very raha tahiny vaovao zany reare amin'ny malagasy rehetra amin'ny fomba mampanao malagasy raha toka madio zany fomba mampanao malagasy zany de voninahitra amin'ny malagasy rehetra raha tahiny ka mateza de soa antaranaka malagasy zany fomba mampanao malagasy zany fa raha sanatrika maloto de adidiny nanao azy ary raha sanatrika rofotra ny fahendrena ny fahamarinana ny fomba mampanao malagasy de andraikitra amin'ny malagasy ray mantolo atsika rehetra zany satria misy fiteny zay manao hoe ny atodiny zary lamokana ozy de nireny akoho no malay mikotrika marina zany ny voninkazo marevaka anjaridaina ny tompony mahakarakara ary raha isika ny teo antim-panahy amin'ity firenena malagasy ty de tokony fifampiheverana fifanajana no atao filamatra eto anivon'ny fiarahamonina malagasy sarotra amin'olona tsy madio fo no azo fahombiazana amin'ity fiainana ty za moa tam'izay ny teny hoe fantaro fa na io vola 10 000 ariary io latsaka zany ka feny fotaka na miforiporitra na rovotra kely de tsy misy miena mihitsy ny lanjany fa 10 000 ariary foana anao io koa zany io anao mieno anaka io na inona ny tranga nandalo tamin'ny fiainanao amin'ity fiainana ty tsy mampiovanao maha-olombelona anao zany de tahaka zany koa Andriamanitra zagnary tsika mijery atsika jiaby io tsy ovany zany ianao na aiza ny toerana misy anao tsy manova anao izy tsy miova anao eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny zagnary ka zao ny afatro tam'izay hoe ovay manomboka androany ny fomba fijerinao ny tenanao somba diso ianao ihany ane mandiso ny tenanao amin'ny fomba fijery laolo reny laolo lasa laolo za laolo karaty laolo za voany non tsy zay Ndagnary tsy manao karaha io fa matokisa tena amin'ity fiainana ty manomboka zao tokony hainao hoe anao tokony atoko tena satria anao ny tia Ndagnary raha amandreno zagnary ambony donia jereo ange reny prêt-à-pour reny za mako tokana de tsy de hitako loatra fa tsy voatery ny manana amin'ny zanany tiany fa matetika zay resy tamin'le fiainana mihitsy na gisitra ny filaza azy reny ny tian'ilay ray aman-dreny io tsy mitovy amin'ny tany à l'école hoe anao mato premier ta l'école boko anao premier comme la vie joya tsy zay fa l'école ampianarana anao mena lesona de adinina
fa amin'ny fiainana anao adinina vao maka lesona, ny hitambaran'izy ireo fakana lesona. Zay zany tsara haitsika. Tamin'izay moa nifaranantsika tamina tantara kely anankiray ny hoe nisy lehilahy mahantra ray tamin'izany no nanam-pitiavana vehivavy mpanan-karena dia nitsiriny fitiavana zany. Ary hoy le lehilahy tamin'le vehivavy hoe afaka mba miaraka amiko ve anao? Namaly le vehivavy hoe dinio aloha ny momba anao, satria karaha manao anatin'ny 2 volana dia fandaniako ao anatin'ny 2 andro. Ankona le lehilahy io karaha varatra koa amintsika lehilahy, tsy nahateny dia nisitaka moramora ary mivavaka mafy mba hotahin'Andriamanitra amin'ny asa zay ataony, niezaka tamin'ny heriny rehetra, nampitombo ny fahalalany ary nanao ny marina rehetra amin'izay rehetra ataony. Arak'ilay loha hevitra tsika ny hoe ny marina ny tanjaka ny osa, ka nanjary lasa maro mpandrarana toky azy. Afaka 5 taona taty aoriana nifanena tamin'ny hôtely lehibe anankiray izy ireo. Lehilahy nanontany an'le vehivavy hoe fa manao inona ato ianao? Namaly le vehivavy, miandry mivadiko aho. Sady mbola tsaroany baka kabary iny. Za eto miandry mivadiko. Sady mbola miaraka amin'le avonavona be. Dia mba nanontany iny, ary inona ny ataonao ato? Namaly le lehilahy satria ny feno tsara mba mikobana. Ato zany miasa ozy. Afaka kelikely dia tonga le vadin'le vehivavy. Niaraban'le lehilahy nahantra tamin'izay sady nataony tao anatin'ny fanajana be mihitsy manao ny anao tompoko. Gaga le vehivavy, tsy nahateny le vehivavy. Nahita azy ireo nifampitsafa teo amin'ny fomba tena fanajana be. Tsy andry ny andehanany an-trano, tonga tany an-trano tany dia nanontany amin'ny vadiny izy. Le vehivavy zany, fa ngahainao le olona niresaka taminao teo iny? Namaly le vadiny, izy no mpampiasa anao izy. Ary mbola izy ihany koa ny tompony hôtely lehibe io. Tsy nahateny ray amatoa fa gaga, no sady nanenina tamin'ny vavana voaka. Mafy ane zany, satria tsy nampoziny olona lehilahy mahantra zay nameny vavaratsy iny lasa mpanan-karena, sy mpampiasa amin'ny vadiny zay natonga azy nyrehareha. Feny de zao mamaly atak'olombelona rehetra Zagnahary io. Fa ilaina ny fahadiova-po, ilaina ny fahamarinana. Tsy mijery traikefa zany izy karaha ataony orinasa jiaby am'zio io. Anakoa fa tsisy 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience, anao tsy rambesindreo. Tsy manao an'izany Ragnahary. Ary tsy mahagaga raha ny safidy an'i Davida izy, mpiandrondry ho lasa mpanjaka. Ka anao, ino mahakivy anao bako? Fandaran-Dragnahary mbo tsy hainao amin'ny fiainanao, eto anao fa kivoka ka makivikivy karaha io ma. Misy teny soratra masina zay nivakiko tamin'izay dia namariniko fa tena marina. Ka na dia kely aza no niandohanao, dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba 8:7 izy io. Enina io anao miaino anahy io aza zo io, dia mety ho toy izany ihany koa, fa manaova ny marina, satria ny marina tsy mba maty, fa mitaky faharetana eo amin'ny fiainana. Zay indray ny loha hevitra ratsika. Dia mbola mamerina amin'ny fialan-tsiny, tsy ianao no teneniko, fa te hanana ny tsara fotsiny dia mizara. Fa na ianao raha ny tsy hitako zato anatin'ny studio ato, fa aza atao masika be ohatran'io ny SMS-nao, fa tsy ianao akory ny teneniko avako abe. Vokatry ny atezerana amin'ny fiainana. Zay indray ny loha hevitra ratsika zany. Amin'ny fiainana, anisan'ny manimba ary tena manimba ny fahasalaman'ny fiarahamonina ny atezerana, raha toka tsy voafehy. Amin'ity fiainana ty, tsy misy olombelona tsy andalovany atezerana zany. Na iza izy, na iza. Fa ny fahaizana mifehy azy no manavaka ny olona tsirairay. Azadino fa amin'ny fiainana, zay itoeran'ny atezerana, dia tsy maintsy miaina ao anatin'ny fahoritsaina, satria nahoana? Maro ny fanenenana ao anatiny ao. Ndengesika samy miara hijery ny olona faly sy tezitra, manomboka zao dia atao fanamby zany, any amin'ny fiarahamonina misy anareo any. Jerevo ny olona faly, dia jerevo ny olona tezitra. Matoa miteraka tsika aty ivelany ny hafaliana, mahafinaritra zay ny ao anatiny. Fa matoa miteraka tarehy ratsy aty ivelany, ny atezerana, dia zavatra ratsy ane zany. Oe, soran'olo tezitra zany tsara ndraiky tsara. Ratsy mivadiky neto eo kamina moa dia ratsy laolo io.
mampalahelo zany ny ao anatin'ilay olona, ary aza diny fa tsy mahalava velona ny atezerana amin'ny fiainana. Matetika indraindray am'izao fiainana iainantsika zao, ny fifanjevona amin'ny fikatsahana arena no miteraka atezerana, ny fifanjevona amin'ny fikatsahana tombotsoa no miteraka atezerana. Tonga hatramin'le fomba fiteny manao hoe mbola ho azoko iny, tsy avelako iny fa ataoko mahalala ny anarako, za donko tsy hainy, ataoko mahita izy ndraiky ty, za mababa no ala mamany, mbo batataka iny mahogo ndraiky ty, sinsisa. Maro korana aminatiny atezerana, fa mbola fomba isehony atezerana zany rehetra zany. Ialao avako aby fa tsy mahatsara amin'ny fiainana. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe ny akoho no lehibe de ny tafiny volony, ny vorona no manidina de iangan'ny elany, ary ny olombelona ny tafita de ny fihin'ny anjara. Fa aza mifana ratsy antoerana noho ny arena zany, fa ratsy zany. Ninona tranga am'ty fiainana ty, fa ny atezerana no anisan'ny mpanolo-tsaina ratsy indrindra ho antsika olombelona. Ka aza mba mangataka hevitra amin'ny atezerana zany amin'ny fiainana. Ny atezerana mitondra antsika olombelona ho jamba, ny atezerana mitondra antsika olombelona ho adala. Marina zany. Ny atezerana no mampirearea, ny atezerana no mampizaozao, ary tena mampanidina ny marina mihitsy, mampanidina ny rariny, mampanidina ny hitsiny rehefa anatin'ny atezerana. Na ny mpanan-karena, na ny manam-pahendrena, na io anao manam-panahy tsara io, idirany atezerana de miala miaraka am'izay ny fahendrenao ka tandremo, ary tena tandremo. Ahafantarana fa tezitra ny olona iray de ny vavany mandeha malaky mihoatra ny sainy. Tezitra zay le olona, ka mila mitandrina. Raha tonga aminao ny atezerana de aleo fanginana no manome vahaolana tsara indrindra. Ny olona tezitra de mitovy tsy misy valaka amin'olona mamo, satria ny atezerana de mampiseho zavatra tsy apoizina karaha olo mamo reny, ary tena mampietry ny atezerana ka tokony fehezina fa manimba. Manome fahafaham-po ny atezerana fa tena manakorotana ny zavatra maro. Raha tsy hiteny tsony atsika fa tsy ny fanenenana. Maro amin'olona tezitra ne manenina am'ty fiainana ty. Maro zany. Ny lasa tsy mety adininao ny fanenenanao, na de fa lasa ara, zany hoe tsy mety mandroso anenao zany amin'ny fiainana. Tandremo ary tena fadio ny maneho hevitra ao anatin'ny atezerana. Fa na tsara aza ny hevitranao de ny atezeranao ny tena eno sy tsapa, fa tsy ny hevitrao mihitsy. Za zao raha miteny zavatra aminareo ka tezitra ny atezerako ny endo tena eninareo fa tsy le hevitrako. Rehefa tsapanao fa tezitra ianao de mitonia ary de mandinia tsara. Alaviro iny toerana nisehony atezeranao iny. Raha vitanao zany de efa tsapan'ny olona sady ny fahendrena ho anananao. Fa ny olon-drehetra de tsy maintsy mandalo ary andalovany zany atezerana zany. Tsy olombelo izy koa tsy andalovany zany, fa tandremo no mandray fanapa-kevitra ao anatin'ny fahatezerana. Fa tsy maintsy tonga aminao ny fanenenana. Ary lasa tantara ane le fanenenana zany. Nefa ny tantara tsy mahay raha tsy mitsara. Mety ataonao tsarainy, tsy mety ataonao tsarainy. Feny de zao. Aza manorina tantara ao anatin'ny fahatezerana avako abe. Satria tsy misy olona melo-bava zany. Tsy misy olona melo-batana zany azafady. Fa ny olona melo-bava no meloko am'ty fiainana iainantsika ty. Rehefa sendra tezitra ianao de misotro rano. De aza telona fa velao am-bava ao. Sady tsy afahanao miteny zay no mampangatsiatsika anao koa amin'ny fotoana mahatezitra anao io. Ianao mieritreritra fa anafay an'le olona ny atezeranao, nefany ianao no saziany fahatezeranao amin'ny alalan'ny fanenenana. Any le olana avako aby. Akory tsy hainy za zay amin'ny anao tezitra iny foana io.
vadika andro lasa herinandro lasa volana vadika taona tsy maintsy manenina anao avako aby reseo ny atezeranao raha tena tianana fiadanam-po anao am'ty fiainana ty reseo ny atezeranao raha te ho tsara fiarahamonina anao ampiarabelona aminao zay ndray zany no azoko mizaraina aminareo fa toy ny mahazatra moa fanaotsika eto ny manamafy an'izay rehetra voalaza amin'ny alalan'ny tantara ary hitako hoe nakafizinareo le izy ty moa tam'izay da Iabandody de niteny tena tiako e tantarany Doria Iabandody miteny an'io zay anamarinantsika n'le loha hevitra hoe vokatry ny atezerana amin'ny fiainana nisy mpanjaka anankiray tany aloha ela be tany tena tantara marina io mba anamarinany fahatanjahany zany fanjakana tantaniny zany de nasiany sabatra maranitra be eo ambony seza fiandrianany ka isaka ny mipetraka na mitsangana izy de tsy maintsy mitandrina fatratra fa rehefa anao miditra amin'io lapan'io de tsy maintsy miterakovitra satria mahita an'le sabatra maranitra ngeza be mitsivalana eo ambony lohany zany mba tsy haratra an'le sabatra de tsy maintsy mitandrina izy isaka ny mipetraka sy mitsangana indray andro nefa nisehony atezerana izy rehefa olo tezitra tsy nahatandrina an'izany ntsony lay mpanjaka ka iny izy nitsangana iny dia nanadiny fisian'lay sabatra maranitra tonga de tapaka ny sofiny ary niantso mafy ny tandapany izy ory tandapa sady nilaza fa tapaka ny sofiny ary namaly azy le tandapany hoe misaotra an'Andriamanitra ary mpanjaka sofiko fa tapaka nataon'le mpanjaka zany hoe misaotra an'Andriamanitra fa misy lazaina takonila aho zany hoe nataon'le tandapa takonila le hoe sofa tsy niainao ny nanefa azonareo fa nataony fotsiny hoe misaotra an'Andriamanitra ary mpanjaka fa tam'izay fotoana zay tonga de fa tapaka ny sofiny de tonga de nanome baiko le mpanjaka anagadra an'le tandapa anatin'ny fahatezerana koa mizy raha teo rehefa sitrana ny sofiny le sofin'le mpanjaka tapaka zany de nanapa-kevitra nitsangatsangana tany anaty ala tany izy niaraka amina soavaly mpanjaka ka tam'izay no natratraran'olondia azy ary nosamborin'ireo olondia ireo izy tam'izany afaliana ho an'lay olondia fa nahazo sakafo ho an'le olondia mako ny olombelona tena nahazo sakafo ary tena nanao fety be fety zany nandritra ny alina mandra-paharaina inanana an'le mpanjaka fety foana irany zany rehefa divaraina de nisy nahatsikaritra lay ray tam'ireo olondia ireo fa tsy sofina le mpanjaka ary nampilaza ny namany nijanona niaraka tam'izay le fety fantatra an'le mpanjaka satria amin'ny fomba ny olondia fady ny mihinana olona sampina fa mampididoza araka ny fomban'izy ireo zany zay no namotsorandreo an'lay mpanjaka ary fantatry lay mpanjaka zany am'le reo miteny eo zany miteny ny sofiny tadidiny avy hatrany lay tenin'lay tandapa hoe misaotra an'Andriamanitra ary mpanjaka fa rehefa tafaverina tany andapa lay mpanjaka de namoaka avy hatrany an'lay tandapany le nigadrainy zany zay no milaza fa tena nanenina izy midika zany fa nanenina tamin'ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra nampigadra napiditra ponja an'lay tandapany no hoe misaotra an'Andriamanitra ary mpanjaka sofa fa tapaka mbola zany Andriamanitra anao zany koa tsy sevitra miditra ponja tao anatin'ny atezerana lay mpanjaka mo mantany azany de na tsy amaly ary anareo fa samitsika mamaly any an'eritreritra any motsy fomba mimpanankarena motsy fomba ny manam-pahefana
motsy fomba ny mpanambola, motsy fomba ny ambony amin'ny asa amin'olom-botendry. Eto amin'ity firenentsika ty ny mametraka ny atezerana tahaka zany. Fa mino fa ny amin'ny farany ihany mbola hisy nandeha hiteny akasitraka ny hoe misaotra an'Andriamanitra. Fa nisy zay mba hahatongavany saina tsy hanaovany fanapahan-kevitra ao anatin'ny atezerana intsony, fa fanenenana mandrakotra ny androm-piainanao rehetra ny fandraisana fanapahan-kevitra ao anatin'ny atezerana. Marina zany voalaza koa nareo zany. Firy eto amintsika moa no tratrany araka an'le fomba fiteniny hoe omby mahibe tandroka mizaka ny tseran'ny aina. Zany hoe ny tandroka ngeza be ny aina mahi ny zavatra mahazo zany. Nonenina io anatin'ny atezerana io. Manimba io avako aby io atezerana io, raha ohatra ka tsy voatandrina, raha ohatra ka tsy voafe, raha ohatra ka ampanaranina fo. Satria io tsy azonao angalana karazana hoe sosikevitra anapahana hevitra. Zany antsoina hoe fahatezerana zany. Fa tsy maintsy manenina anao avako aby rehefa zay ny andraisanao fanapahan-kevitra. Fa mitandrema io misy fomba fiteny zany hoe le zany hoe mety fa izy tsy tsara. Zany hoe raha hiteny azy zany hoe tsy mety, matoa misy manao mety, fa izy tsy tsara. Zay zany ny tantara kely entiko hitenenana aminareo ny hoe io atezerana io raha voandraisanao fanapahan-kevitra tsy maintsy fanenenana no iainanao, mandra-pikipy ny masonao. Ianao raha ohatra ka nisy zavatra anankiray nanananao fahefana, nampiarinao ampiarabelona aminao, tsy voafafanao intsony zany, fa ny azonao atao dia zao manarina ny tsy hanaovanao an'izany intsony amin'ny hafa, fa de fanenenana mandrakizay mandra-pikipy ny masonao. Sosikevitra moa napetrako taria aloha taria hoe io anao rehefa tezitra de misotro rano. Ny fisotroana rano tsy hoe izy atelinanao fa velao ao ambava ao. Fa rehefa rano ao ambavanao ao, ahoana moa ny fomba hitenenanao amin'izay fotoana zay mba mangatsiatsika ianao. Fa misy olona rehefa hiderana io atezerana io tsy mitady vahaolana mihitsy eny. Ohatrany jerefo tsara any amin'ny fiarahamonina any dinio, rehefa mihay maro zay le olona mahita azy tezitra ohatrany misy amplification koa miditra ao aminy. Anao manao nakatela za oka moa zay iny tena fady. Aleo angambany izy banjana samy tsisy olona eo, iny ny ampangina azy. Fa rehefa misy olona eo tsy maintsy voamay mitombo le atezerana. Asana iny ny amplification le olona maro iny. Za manko efa nisy nitranga tary aminay tary tamin'ny fiarahamonina nisy anay zany. Mbola vitsivitsy le olona, mbola tsy nandeha le ampli mafy be. Fa rehefa ny maro le olona, ny ohatra ny tombo le atezerana, nahavita hatramin'ny zavatra tsy fanao. Iny nefa mandrakizay doria, amen, tsy afaka ao an-tsainao intsony iny zavatra niraisinao tanatin'ny atezerana iny, na ny fihetsika nasehoanao tanatin'iny atezerana iny. Mety maro nandalovan'izay fa tsy mahadinika, mety maro mametraka hoe izy kosa tezitra ka tsisy olo manome rariny ianao amin'le atezeranao ne. Fa na ianao tompo-patezerana aza tsy faly aminao,
zegny nisy ny faninenany iny koa marana ataoko iny dao aleshe za anao tondro mivetsovetso ny ainao fa tsisy olo koa eo ziny mako laolo laolo zany dira misy manome tsiny amin'ny lapoasy koa ne zany dira lapoasy nety laolona aleshe iny setoany ratsy nety niditra aminanaka iny ary effectivement tena setoany ratsy le atezerana ary zay na tonga anay namohitra azy natao loha hevitra mba hahafahantsika mianakavy miala zany anatiny atezerana zany fa tsy mahasoa tsy mahatsara satria fihin'ny fanenenana ianao mandra-pikipa amin'ny masonao zay indray aloha ny masakazonaro satria ahatra boribory ny amin'ny valo zay ny fotoana nomendreo eto betsaka nareo amin'ny SMS ny hoe fohy kely afaliana aminakay amin'ireny satria matoa tsapanareo hoe fohy le fandarana misy zavatra azonareo ao zany hoe ny tsy mahafaly anareo any tena afaliana be aty amiko aty fa ny azo atao de zay le vahaolana nomeko anareo teo hoe Imanovojery io ny compte Facebook efa vitako amin'ny YouTube ziny de efa afaka avadikako amina telefona de afaka mba mieno anao ze mba zakany telefona anao tapitra ny fotoanatsika doria dominy rehetra iainam-pitiavana faindrena noho izany na ifampizarana ratsy mafimafy ny fandomana tsy reny ao an-trano ka hoy za hoe odio amin'ny herina ny tozandratsika manao loha hevitra vaovao makasitraka indrindra tompo